Ny kafaliana indray no hiarabana antsika tsirairay avy ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo. Mahatratra ity alatsinainy fa 5 ambin'ny folo ny volana desambra taona 2025. Atanatin'izao sakafom-panahino izao ary hampanjinantsika hatrany ny lohahevitra manao hoe manantena an'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tompo Rainé be fitiavana, be indrafo, be fahasoavana ianao. Midera mankalaza manome voninahitra anao zay Andriamanitra. Ny amin'ity maraim-baovao menao anay ity indray, ary sitrakao nisin'izao fotoana izao iombonanay aina aminao amin'ny alalan'izao sakafom-panahy izao. Tompo, manakambara aminay ihany koa ianao ato anatin'izao fotoana izao dia mitenena ary fa vonona ny aina anao izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny ary havana ny sakafom-panahintsika amin'ity anio tia dia arak'izay hita ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Kolosianina. Kolosianina toko voalohany, 1:7 hatramin'ny 8. Kolosianina toko voalohany, 1:7 ka hatramin'ny 8. Toy izao vaky izany amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra an'Andriamanitra rain' Jesosy Kristy tompontsika izahay amin'ny fangatahanay mandrakariva ho anareo, rehefa renay ny finoanareo an'i Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny olo-masina rehetra, noho ny fanantenana izay tehirizina ny an-danitra ho anareo, dia ilay efa renareo fahiny tamin'ny tenin'ny fahamarinan'ny filazany tsara, izay efa mby eo aminareo tahaka neny amin'izao tontolo izao koa, sady vokatra sy mitombo tahaka ny eo aminareo koa hatramin'ny andro izay nandraisanareo sy nahalalanareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka amin'ny marina, tahaka ny efa reninareo tamin'ny Epafra, mpanompo namanay sady malala, izay mpanompon'i Kristy mahatoky ho anay, sady efa nanambara taminay koa ny fitiavanareo ao amin'ny fanahy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Anapaka amponareo ny ry havana malala rehetra amin'ny tompo ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ny epistily ho an'ny Kolosianina moa nosoratan'i Paoly dia nosoratana tamin'ny izy tany mpifatorana, tany mpigadrana zany, ary ny Kolosiana, ny Efesiana, reny zany dia tafiditra ao anatin'ny atao hoe epistily fifatorana. Any anaty fonja i Paoly no manoratra malefa makany Kolosia, ary anisan'ny hoe fiangonana izay tsy nitsidihan'i Paoly mivantana ity fiangonana atao Kolosia ity, fa tamin'ny alalan'ny Epafra zany no nahafantarany an'io, satria Epafra no ao pastera ao tao Kolosia zany, ary nanoratra Epafra satria nisy ny fampianaran-diso izay naniely tamin'izany fotoana zany. Le fampianaran-diso dia izao hoe nampifangaro nisy olona nampifangaro ny finoana kristiana sy ny filôzofia. Teo ihany koa ny finoana kristiana sy ny fomban-drazana, ny finoana kristiana sy ny fanompo-tsampy izay miafina tamin'ny alalan'ny sarivongana sy ny sisa. Ary vokatr'izany indrindra no nanoratany Epafra tany amin'ny Paoly, ary namaly an'izay taratasy izay i Paoly. Ao anatin'izany ry havana dia tena manasongadina nefa ny Paoly eo am-piandohan'ny taratasiny nankasitraka an'ireto vahoaka kristiana tao Kolosia teo reto i Paoly, noho ny finoany zareo, noho ny finoany zareo an'i Jesosy Kristy, noho ny fitiavana ny olona masina rehetra, ary eo ihany koa ny hoe noho ny fanantenana izay tehirizina any an-danitra, ary zany no ato anatin'ity 7 ka hatramin'ny 9 ato amin'ity perikopa ity. Fa nanoratan'i Paoly
voalohany de izao hoe tsy nanome tsiny mihitsiny izy fa fankasitrahana no nataony, tsy nanome tsiny izy fa fankasitrahana no nataony. Inona ny hitantsika le amin'ny andininy fahatelo? Misaotra an'Andriamanitra rain' Jesosy Kristy tompo izahay amin'ny fangatanay mandrakariva ho anareo rehefa renay ny finoanareo an' Jesosy Kristy, ny fitiavanareo ny fanahy ny olona masina, ny fanantenana izay tehirizina any an-danitra ho anareo. Zany no ataony Paoly. Ato moa zany tena tsy manome tsiny kristianina mihitsy izy aloha am'izao. Tinambara am'izany revana de izao amin'ny fiainantsika rehetra ihany koa de aza malaky manome tsiny. Ankasitraho aloha zay vitan'le olona. Niazakazaka izy nanao ina moa le 1000 mètres izy ohatra, 300 mètres ny vitany de sepotra. Ankasitraho aloha zay 300 metatra vitan'izay. Misy aza anie tsy mahavita 300 fa ray 100 metatra de efa misoika e. Fankasitraho aloha zay vitany. Ny am'izay rehetra ataon'ny olona, mikasitraho, manana fankasitrahana an'Andriamanitra ianao. Aza lay betsaka ny zavatra tsy vitany jerena fa lay kely vitan'le olona. Lay vitan'le olona ifantohana tahaka ny ato Kolosia zao de hita fa manana finoanan' Jesosy Kristy le olona. Kasitrahan'i Paoly zany, hita fa manana fitiavana ny olona masina rehetra ny kristianina atao Kolosia, nankasitrahan'i Paoly izany. Aza malaky manome tsiny, aza malaky manan-kivy fa ankasitraho aloha. Izay vita, izay aseho. Ny faharoa ry havana de zao hoe ao amin'ny andininy fahatelo ao ihany. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva, manana fisaorana an'Andriamanitra mandrakariva. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva Paoly ny am'reto vahoaka ny Kolosia reto. Revana malala rehetra ao amin'ny tompo, tena fomba fisainana, fomba tsara iainan'ny kristianina izany hoe feno fisaorana an'Andriamanitra izany. Misaora an'Andriamanitra e ny am'izay rehetra tanteraka. Misaora an'Andriamanitra e ny amin'ireo vahoaka an'Andriamanitra. Misaora an'Andriamanitra e mandrakariva. Ary ny anohizan'ny ato moa zany de zao hoe misaotra an'Andriamanitra rain' Jesosy Kristy tompontsika izahay amin'ny fangatahanay mandrakariva ho anareo. Zany hoe mivavaka izany Paoly misaotra an'Andriamanitra, mivavaka izy sady misaotra an'Andriamanitra. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, inona moa ny voalohany ataontsika rehefa mivavaka? Misaotra an'Andriamanitra ny am'izao fotoana izao fa izao mangataka an'izao zay, mangataka an'izao zay, mangataka an'izao zay, mangataka an'izao. Raha ohatran'iny ny fisaorana sy ny fiderana, fangatahana ohatran'iny. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ataovy betsaka ao anatinao ny fisaorana an'Andriamanitra. Ataovy betsaka ao anatinao ny fivavahana amin'Andriamanitra, mivavaka mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra. Ny fahatelo de zao hoe feno fitiavana ny olo-masina ny fonareo. Feno fitiavana ny olo-masina ny fonareo. Ny andininy fahaefatra no ahitantsika an'izany. Reto vahoaka
Kristianina tao Kolosia reto nampiseho an'izany. Misy fiain'ny fitiavana ny olona masina. Eto moa zany le olona masina resahana eto de Paoly sy Epafra. Epafra zany ny pastera tao Kolosia. Manahoana reny fitiavantsika ny olona masina? Sa hitentsika hoe misy tsisy olona masina? De averiko indray le voalohany teo. Aza lay ngeza be no jerena fa le kely vitany. Maro anie ny olona masina manodidina antsika eo e. Za tsy teny hoe pastera fa maro ange ny olona masina zay manodidina anareo, ny vady, ny zanaka, ny mpiara-miasa. Jereo amin'ny masom-pitiavan'Andriamanitra ireny olona ireny. Rehefa kristianina le olona. Ho an'ny fiangonana katolika dia rehefa maty ny olona anankiray zay vao olo-masina. Rehefa nahavita zavatra ny any amin'ny fasana zay vao olo-masina. Fa ho antsika protestanta kosa, ho antsika presbyteriana kosa, olona mbola velona no atao hoe olona masina. Olona izay manana fanahy masina, manana an' Jesosy Kristy no atao olona masina. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo. Isaorantsika Andriamanitra fa manana ny finoana an' Jesosy Kristy ianareo. Ary izany indrindra no entina isaorana an'Andriamanitra, no angatahana fivavahana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny olona masina. Mba hananantsika ilay fanantenana ho any an-danitra. Hivavaka isika ry havana. Misaotra anao mandrakariva izay ry Tompo Andriamanitra io, ny amin'ny fitantananao, ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny fahasoavana rotsakao hatrany aminay. Tsy lany ritra izay velonay hatrampamonjena. Misaotra anao ihany koa fa ampianarinao izahay, mba hisaotra anao hatrany, mba hivavaka hatrany ihany koa ho an'ireo namanay, ho an'ireo olona masina rehetra, ho an'ireo mpiray firenena aminay, ho an'ny ankohonanay. Andriamanitra, tsisy miafina aminao ny fiainany tsirairay avy, fa fianohy aty anatinay ny fisaorana anao. Fianohy aty anatinay ny fivavahana ho an'ireny olona ireny, ho an'ny olona manodidina anay. Ka mba hahatonga azy ireny ihany koa hoe hanana fo mivavaka aminao Andriamanitra iray. De misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary havana, samy hitahian'Andriamanitra indray. Mirary soa.